Miarabantsika rehetra, Andry Raobelina no anarako, filohan'ny ARB, Andry Ankinana, raiso ny andraikitrao, mpanjiny no avinao. Amin'izao vanim-potoana an-karema izao, dia ampirisihan'ny fiangonana isika ny hivavaka. Hanao asa fiantrana, fa indrindra ny tsy ho ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Amin'ny maha kristianinay dia mahatsapa ny tenako, fa ny orinasa tantanako dia ahafahako manao ezaka ampiombona ny mpiarabelona. Raha tonga nankaty amananjary aho ary tena nanatry maso, dia natsapa fa tena sahirana ny mpiray tanindrazana amiko ka tena mila fanohanana. Koa arak'izany dia manainga anao aho, indrindra isika kristianina katolika manerana ny nosy, na avy any avaratra, na avy any atsimo, avy any andrefana, sy avy any antsinanana, eny na avy any ampitan-dranomasina aza. Andeha hiaradia isika, irahina, hanao tolo-tanana, fititsy mba etra, hanarenantsika voalohany indrindra ny Eglizy tranon'Andriamanitra eto amin'ny diocèse-ny Mananjary, dia ny katedraly Saint-Augustin sy ny distrika Ekara miaraka aminy any Anosivarika sy Ifanadiana. Ny sekolin'ny zaza mahantra na École des pauvres eny Antanambao, Tantanandrimasera, Sœur Saint-Paul de Chartres. Ny sekoly Saint-Joseph de Cluny eny Antanambazaha, ary ny hôpitaly Sainte-Anne eny Amarivay. Ary faharoa manarak'izany, hamonjy antsika ny Eglizy velona dia ireo fianakaviana izay tena anatin'ny fahasiarana tanteraka ka very fanambola velona. Asa vadi-drano izy ity, ka tsy vita raha tsy fanakonana, ary ny tao-trano tsy efa nirery. Tsy andrasantsika na iza nefa zany, na dia maro aza ny fampanantenana azon'izy ireo, fa isika aloha no andeha andraindraika voalohany. Reraka ny olona, ketraky ny fiainana, ary raha mbola ampiana didy avy aty atoerana ihany, dia vao maika sahirana. Ka noho izany, ho ataontsika soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra ny fanarenana izao favoazana izao. Ny fanomezana don na tolotra ara-bola izay atolotrao dia mivantana avy hatrany any amin'ny ekônôma ny diocèse-ny Mananjary mahakasika ireo fanarenana rehetra ireo. Izany no atao dia mba azahoanao toky fa tsy voahodina any amin'ny tsy tokony alehany ny tolo-tanana ataonao, fa iantefa kosa any amin'ireo mila azy. Manomezany misehatra izay misy anao, tahakay misehatra amin'ny anao manjery. Eto izahay, vonona n'olo-teny, ampiasa izay kelam-pelan-tananay, hitondra ilay fanantenana tadiavin'ireo malagasy, misedra fahasairanana sy adi-tsaina lalina. Ny tolo-tananay rahantsika manantanteraka dia ao amin'ny fotom-pisainana mahafoy, mizara, mitodika amin'ny hafa ary mihavana. Antso no ataonay, i Masindapera dia milaza manao hoe mifanompoa, ary zareo ny fanomezam-pahasoavana nomenanao, izany indrindra no nampirisikay ny ampiasa ny fahasoavana ny raisiko sy afaka hifampizarako amin'ny anao manjeriko. Ny faharavana misy aty amin'ny diocèse-ny Mananjary dia tandindony ilay Jesosy Kristy nijaly sy maty fa mbola hitsangako velona. Izy no tongotsika, ary izao ho andry azonao iankinana. Santatra am-bavarano ity, fa mbola hitety faritra maro izahay, koa raiso ny andraikitrao ka mandraisa anjara na kely azy, fa ny herikerika no mahatondra drano. Mpanjiny no avinao
fa efa ho avy ilay fanantenana nandrasanao miaraka amin'ny Masina Maria mpiarao Madagasikara. Mankatelina tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.